Rahabatsika rehetra e, mialatsiny amin'ny fahatarana fa mbola misy information zay tsy maintsy nanaovanareo recoupement dernière minute dia allo taraiky tozay miteniteny foana. Efa tokony tamin'ny latsinainy sy talata aho no nanao an'ity live ity fa leo ny tsy fahasalamana na zany feoko zany raha mbola hainareo hoe mbola mikasokasoka be noho ny tsy fahasalamana, eo ihany koa ny asa mandraraha. Fa zao alors tonga dia niveau maso ny potsirina tsy hijanona ela atsika. Misy fitenenina hoe trop de coïncidence n'est plus une coïncidence. Misy questionnement BDB nanamo efa misy fantena BDB ohatrao dia avokako eto ilako valiny amin'ny olona zay manana ny valiteny dia hojerentsika eo hoe cohérent ve le valiteny sa karazana bouche-trou fotsiny mba ahafahana miapaiser an'ilay opinion publique. Voalohany indrindra aloha dia tsara fantatritsika vahoaka malagasy mpanaraka ny Facebook fa amizao ora sy fotoana hitenenantsika zao dia araka ny source sûre voaraiko de source primaire mihitsy zany dia voatazona quelque part indray dilanina. Voatazona tsy hoe samborina, tsy hoe convoqué fa apparemment tokony andeha hanao resaka taratasy ara-panjakana izy dia any izy hatramizao hatramomaly tsy mbola mivoaka tao na mbola tsy tafavoaka tao le conditionnel de rigueur. Za tsy hiditra amin'ny affaire dilanina satria izy mahalala ny tenany fa ny zavatra mahalasa saina kely anahy dia ity hoe misy zavatra navoaka ny Guerin tamin'ny sabotsy izay azo lazaina hoe nanaitra dia nanaitra ny information navoaka ny dilanina tamin'ny sabotsy. Dia suiten'izay ve fantany any suiten'izay ve ny mahatonga azy mbola tsy mivoaka hatramizao any amin'ny ministère any fa tany izy prévu hanao taratasy dia hatramizao tsy mivoaka pour quelle raison. Raha ohatra ka izay tokoa ny tazomana azy hoe mbola antanina zany mbola anketena na zoan'ny fanjakana ny mantany zavatra amin'ny olona rehetra surtout izy vahiny dia mba te azo valiteny aminareo zay hoe raha tsy marina ny zavatra lazainy dilanina tamin'ny asabotsy iny dia izahay vahoaka dia manana zo alala valiteny. Noho zany ianareo hoe fa manana mpitondra teninareo formel ary manana mpitondra teninareo informel zay efa karamainareo eo Facebook koa fantatra dolo izy reny alefaso ary ny fanazavanareo dia ho ampitahanay amin'ny zavatra zay anananay sy zavatra fantatray. Fa zay zany zao misokatra hoe inona ny antony mbola tsy mampivoaka ny dilanina amin'izao fotoana zao move tompoko misy ifandraisany tamin'le zavatra nlazainy tamin'ny sabotsy ary raha misy dia lazao aminay ny marina raha ohatra ka diso iny lazain'le zalahy iny. Faharoa ny zany ny aiady tonga dia efa lefako mialoha hoe marina fa dilanina dia vahiny fotsiny eto ary ny fipetrahan'ny dilanina eto dia faveur fa tsy droit satria ohatra ny tourisme rehetrarehetra manana zo ny firenena anankiray hitazona olona anankiray na mandefa azy ka sao mety efa misy projet d'expulsion ve quelque part de manière légale satria zoan'ny fanjakana manao an'izany na amin'ny ho an'ny vahiny fa engany raha sanatria ka hoe expulsion noho ny resaka lalàna amina fivahinianana sa ampiasaina mba ahafahana zay le hoe une pierre à deux coups je sais pas fa sao dia zay le zavatra ao ambadika fa idilanina tompona andraikitra amin'ny zavatra lazainy za tsy hiditra amin'iny fa ny afo fotsiny fantaniko dia hoe valio ianareo mpitondra teny officiel ny fanjakana ny antony nitazomana azy sy ny tsy mahamarina ny zavatra lazainy zoany manana droit zany nareo satria nareo manambara officialy. Raha fa tsy hitenynareo dia ampiteneny reo vos sous-lieutenants sur Facebook on les connaît ary olo malaza aby izy ireo ampiteneny zareo aka izao ka zao nareo ary mampime aminareo ne dia ty une communication ataonareo mitovy daholo. C'est ça que je trouvais vous êtes des amateurs mitenynareo hoe professionnel dia mitovy daholo les communications na écrit na verbal. On voit bien que c'est quelque chose qui a été dicté dia tonga dia ty letsy satria là malaza là fa tsolona ka tsy mampanino c'est la règle du jeu nous on connaît ça fa zao mba mila réponse zay aminareo hoe zao ny antony tazomana an'le bandy iny diso ny teneneny satria retsoretsoreto raha ohatra ka mifandraika amin'le sabotsy iny
raha tsy mifandraika amin'iny moa fa hoe questionna resaka taratasy immigration je sais pas de mba hazavao aminay koa hoe satria misy flou avela koa ny amin'iny fa hiditra amina zavatra iny zany parenthèse kely zay tiako fanokafam-bavony fotsiny fa zao misy zavatra malasa saina kely ahy eto dia ho anareo atoky politika 3:20 zay nanao assise ve izy iny sa accord politique ny zavatra zay nataonareo iny anareo iny tsy ombonanay manokana ataona ny gardien de la révolution fa ny malasa saina kely anay de ty hoe sao lahy ka lasa blanchissement na mémoire zay nampiasa zany terme zany voalohany teto misy blanchissement na mémoire hoe sao de cheval de Troie io afahana manafotsy ireo goaikantitra politika izay efa nanao ny ratsy teto amin'ny firenena ny refondation andrasanay gardien de la révolution koa de zao tsy refondation ny administration ihany tsy ny refondation fitondrana ihany fa mila jerena kaiky ny fanaovana politika eto Madagasikara izay olona rehetrarehetra ka incrimine tamin'ny lasa aminay dia tokony tsy anana anjara eo amin'ny raharaha politika intsony anisan'izany ny atao hoe illégibilité raha izay faharoa manarakaraka an'izay ny olona zay nisy mitondra misy lalàna zany hoe nampitondra faisana ny firenena ary voapirofo marina dia na ataontsika hoe manana antoky politika ary izy dia tokony apetraka ny hoe tsy mahazo miparticiper amin'ny vie politique satria mantsy ny tony contrat politique tony ny fomba anankiray accord politique fomba anankiray anadiovana ny passé politique ny olo ny alatsiny réconciliation nationale tsy midika hoe on ferme les yeux sur votre passé fa rehetrarehetra zay manana passé politique ka mitombona ara-pitsarana sy ara-pitondrana fa namoetra teto amin'ny firenena de tokony akana mesure daholo zany zavatra zany fa tsy ny mpitondra ihany fa nahatra amin'ny parti politique de indirako kely le teny nga Rosy misaotra azy aloha nanome hevitra ozy izy Rosy hoe tokony ferana fito ny parti politique ozy izy de zay tena manana base sisa marina zay fa raisiko amin'ny ilany teninao izokla zay manana base zay manana programme sy manana ligne politique fa aza ferana fito nahoana tonga de feranao fito sao de fomba anankiray sady zay afahanareo micadenacer an'le vie politique ka tsisy tsony renouvellement politique fa lasa dinosaure ihany dia toujours les mêmes foana ary hatram'izao de tsika mahita tsara fa c'est toujours les mêmes têtes no tonga eo rehefa tsy ravalimanana de TIM de TGV de HVM fa aloha azava le izy hoe tsy tokony hoe ferana misy fa ferana ny fepetra ma parti politique fa tsy zao olona rehetrarehetra zao dia milaza azy ao anatin'izay zay zany ny tsy hoe fanitsina fa fanamariana misy teniny nga honorable fidèle ihany koa député fidèle le hoe momba ny assemblée nationale ny teny moa izy hoe tsy tokony kitikitiana ny assemblée nationale tsy tokony ho ravana fa ozy izy hoe marina ozy izy fa misy olona tsy lany amin'ny fomba ara-dalàna tao fa lany tamin'ny fangalaram-bato marina ny teninao honorable de na niteny anao hoe fa bady zao koa ny mpifidy anay ka zay ny tsy tokony kitiana anay marina zato isanjato koa ny teninao monsieur le député fa izao no mety adinao ngambany amin'ny règle démocratique zainao fotsiny tany hafa manodidina atsika rehefa misy impasse parlementaire ka na de voafidy ara-dalàna ianao tamin'ny sambato tsy midika tsy fanajana ny mpifidy anao zany fa manana droit ny filoham-pirenena ohatra ny dissoudre l'Assemblée nationale n'est-ce pas manana droit izy dissoudre l'Assemblée nationale donc zany le fait de dissoudre l'Assemblée nationale monsieur le député avec tout le respect que je vous dois et je vous admire de votre sincérité ba anao précision kely un petit point sur le i tsy midika mihitsy hoe fa nitsakitsahana reo olona ny fidy anao
fa raha ohatra ao anaty impasse le firenena sur le plan majorité parlementaire dia mbola hanao bodongerona ve tsika hoe tazomy ihany io nefa hita ara fa efa misy fay tsy fahendrena angamban'izany tsy midika mihitsy zany hoe tsy manaja ny mpifidy anao ary au contraire mba hampisongadinana hoe mambahoaka ianao ary tena tiany olona ianao dia proveo amin'ny élection manaraka fa vous êtes l'élu du peuple ary vao mainka miasoara ny fahefanao bebe kokoa ary zany ka aza matao ohatra miaraka amin'ny retsy zay fahita fa lomorona retsy ka hoe tsy azo kitiana ny assemblée nationale satria zay lanym-bahoaka tsy any le problème fa ny antony zay dia anisany mangataka ary tsy miova am'izany ny andravana ny assemblée nationale rehefa ao anatin'ny impasse ny firenena zay ny antony fa tsy hoe alokobika tsy tiako tarehy sy ny sisa fanao amin'ny tany démocratique zany fa tsy mamorona akory aho raha miteny an'izany fa d'accord aminao aho ny am'le hoe ajao ny mpifidy justement fa mila apetraka tsara kosa ny balise manaraka an'izay lay fikasan'ny mpanao politika hoe famerenana ny rehetra eo amin'ny latabatra fandiniana sao de mba cheval de Troie zany amerenana an'le raika lahary ary io nanay anisan'ny mahasarotina anay satria tous les moyens sont bons am'izao fotoana zao mba afahan'ny lobbying rehetrarehetra matateraka misy plan B plan C ka engane nareo parti politique valopolo am'zato tsy manana eritreritra zay manay aho zany hoe fa inona ny important am'le hoe hiakatra ambony latabatra boribory daholy izay rehetra tany amin'ny passé politique le izy ngambany tsy hoe problème ao anay ny régime teo aloha fa zay olona incriminé kosa tsy manana droit y participer amin'ny latabatra boribory ça c'est notre position GDLR. On discute avec les personnes qui ont le droit de discuter, mais on ne discute pas avec des personnes efa incriminées. Zay zany manavaka tsara mihitsy ao anatin'izy ka alao ngamba ny azava tsara hoe tsy atao kofraoka hoe zay rehetrarehetra anina dia manana zo daholy hiditra ao anatin'ny fifampidiniana nasionaly ka zay ny tsy maharesy lahatra anay gardien de la révolution amin'io accord politique ataon'ny parti politique telo amby valopolo am'zato reo fa zay kosa d'accord ny amin'ny atao hoe dissolution de l'Assemblée nationale non ny impasse politique fa tsy votery mandalo aminareo antoko politique telo amby valopolo am'zato fa iny moa mbola resaka hafa indray iny fa nanay précision tiana apetraka le izy mba tsy ho cheval de Troie amin'ny fikasana hamerina olona zay tsy toloniko anarana eto tiany sasany averina amin'ny fomba feno afetsena sy makiavelika mihitsy manaraka an'izay faranako tsy hijanona ela aho ty limogeage et tserotia mavarina be tsy misy en plus anatina synchronicité mahagaga zany hoe ao anaty même période nesorina i colonel Patrick ary hoesorina i monsieur Florian za je suis pas fan de monsieur Florian justement parce que nia zany avahako tsara ny zavatra za tsy mampifangaro zavatra zay anisan'ny antsony fandravana ny HCC fa tsy hoe fanolona fotsiny ny HCC io mantsy hoe miala ny grand maître anankiray de solona maître anankiray pour quel but déjà ny fomba nanolona le olona telo tao amin'ny HCC miazakazahana ohatrany tsy naikena de zao indray de hoe mikatona ny HCC fa misy fikolokolonana fanonganana ny monsieur Florian président ny HCC za tsy miditra amin'ny affaire ny monsieur Florian fa za hoe c'est too much en même moment mbola tsy maty le hafa atao amin'ny colonel Patrick azakazahana maika be koa ny anesoana azy zay tsy fantatro ny antony de ty koa i monsieur Florian ary amin'ny HCC mavarina le synchronicité ny anandre zany za tsy hoe tokony esorina ve sa tokony hoe zoan'ny fanjakana ny manala ny mpiasam-panjakana rehefa tokony soloana tsy any fa déjà mavarina ana le synchronicité n'le izy ça sent bizarre donc zay zavatra rehetrarehetra zany hoe jereo tsara
i Dylan quelque part mbola voatana any, i colonel Vosolo, i Florian am'izao fotoana zao efa sur la sellette noho ny antony zay tsy fantatro, tout ça au même moment. De ho an'olona mpanao échec, ho an'olona mpanao ina filazana zany échec et maths ve sa tsy haiko filazana il y a trop de coïncidences rehefa ao anatina fotoana fohy laps de temps anankiray. Ka zay neny tsetsatsiaritra atsipiko anareo ka dia izay ihany no antony anaovako an'ity live ity am'izao atoandro zao dia mirary soatsika rehetrarehetra samita in'Andriamanitra fa mba tsy aritro ireo zavatra ireo dia tsy ndriko tsara zay zavatra zay. Farany misy zavatra farany mahadino kely ho an'ny diaspora. Hitanay ilay antso zay ataonareo ny amin'ny fanaovana ny concertation ny diaspora. Manatena zaho fa mba tena vrai concertation lay izy fa mba tsy io mantsy ny système indraindray pour légitimer ny zavatra anankiray dia le manière indraindray rehefa ohatrany mandresy lahatra le fomba fanehoana azy nefa le ao anatiny coquille vide. J'espère mba tsy coquille vide ny zavatra proposenareo diaspora, j'espère mba tena représentatif koa ny diaspora amin'io zavatra io fa tsy fomba anankiray fotsiny pour faire avaler la pilule fa de manatena ny fahendrenareo fa iny zany zavatra hafa atsipiko iny atsifatsefaneny ihany fa misaotra anareo naharitra ny eno samita in'Andriamanitra raha soa tompoko.